Zoma fa 12 ny volana Novambra 2024 tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS ianao tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany miantso amin'ny fitoninana avy amin'ny fikambanany mpitandro ny filaminana izay ivondrona ny polisy pirenena sy ny gendarmerie ary ny miaramila manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena amin'izao dia ny fiandrasana ny valim-pifidianana izay mety hiteraka savorovoro eo amin'ny olo-pirenena mampitandrina araka izany ny mpitandro ny filaminana fa tany-tandalany Madagasikara ka tsitsitsy manoloana ireo izay miopefy. Jessica Miray sy Mathieu Princy no mitatitra izay vaovao izay. Maro amin'ny olo-pirenena amin'izao no miaia amin'ny mety hisian'ny korontana amin'ny fiandrasana ny valim-pifidianana. Maro ihany koa ny resaka mandeha manoloana ny tsy fahatokisana ny vokatra avy amin'ny CENI sy ny fiely ny voka-pifidianana. Nanao fanambarana tetsy amin'ny tobra tsy mandrava araka izany ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana androany izay ivondrona ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ary ny miaramila mba ho tony isika eo am-piandrasana izay mety ho voka-pifidianana. Nanambara ihany koa ny mpitandro ny filaminana fa tsy hitsitsy izy ireo manoloana ireo izay mety hiopefy satria tany-tandalany Madagasikara ary tsy mendrika korotana intsony ny vahoaka malagasy. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay mpitandro filaminana izay ivondrona ny tafika malagasy ny polisy pirenena ary ny gendarmerie pirenena dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, totoza soamantsy tsara ny fifidianana ny filoham-pirenena fihodinana voalohany izay nataontsika tamin'ny 7 Novambra 2024 lasa teo. Maneho ny fisaorana ny mpiretanindrazana izahay ireo izay nandray anjara rehetra na mivantana na ankolaka tamin'ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana nandritra izany fotoam-pifidianana izany. Faharoa, ny fotoana iandrasana ny valim-pifidianana dia fotoana mety mitarika fifanoherana arakevitra na mety fifandrafiana mihitsy aza amin'ny samy mpiray-tanindrazana. Noho izany, entanina ny ankolafo-kely rehetra hitandro hatrany ny tombontsoa ambony ny firenena ka hametraka ny fitoniana ho zava-dehibe. Fahatelo, tany tandalana i Madagasikara. Ny mpitandro filaminana dia mampitandrina ireo rehetra tsy ankanavaka izay mampiseho fihetsika miendrika fiantsinaka ka mbola hitady hamboly korontana indray eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mendrika ny aina izany intsony ny firenena malagasy ko haoka hanana fihetsika misy fitoniana ny rehetra. Fahaefatra sady farany entanina noho izany isika rehetra hiandry ampahatoniana ny voka-pifidianana ofisialy izay mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsara hatrany mampatsiahy fa tsy mbola voka-pifidianana ofisialy no avoaka ny CENI amin'izao ka miantso ny vahoaka ho tonony avy amin'ny mpitandro ny filaminana ary koa hiandry ampitoniana izay ho voka-pifidianana eo. Eo amin'ny vaovao mikasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa dia voasambotra omaly ariva tany Mahajanga Tandraza taorian'ny fikarohana azy fitoriana maro no voarainy gendarmerie pirenena toy ny fanodikodonana zaza tsy ampy-taona sy ny fiantsiana fifankahalana. Raha ny vaovao azo hatrany dia efa tsy ao Mahajanga intsony no nametrahana azy amin'izao mba ahafahana manatanteraka ny fampitorana ampilaminana. Arahantsika avy hatrany ny andindiny izay etiny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Efa maro ny fitoriana azo mahakasika ny tantandraza toy izany ny fanodikodinana sy fangalana zaza tsy ampy-taona fa eo ihany koa ny fiantsiana amin'ny fankahalana na incitation à la haine. Efa ela araka izany no nikarohana azy ka tratra omaly ariva tokony tamin'ny 10 ora tany Mahajanga Tandraza. Fampiarana ny fitoriana fotsiny ihany araka izany no natao ny mpitandro ny filaminana. Maromaro ny ataontsika hoe chef d'inculpation zany
fikarohana anazy afahana manenjika azy akeo hatramina hoe enlèvement na mineur teo ihany koa zany ny teo zany ny incitation à la haine amina zavatra ratsy rehetra teo misy fampiroroana ny olona ary maro ihany koa zany ny menace toy zany misy ny efa fitoriana misy ny fitaraina nefa maro azo mikasika anazy ka fampiarana fotsiny zany fampiarana ny avis de recherche efa natao anazy ny mandat d'arrêt efa mivoaka taminy efa nikaroana efa mipotra tany amin'ny télé anankiray moa izy zany zay tsisy diran'ny mpiasan'ny télé na mpanao gazety amin'izany fa asany nataony saingy nandrasana kosa ny fivoahany teo ary de totosa soma tsara ny fisamborana azy efa natao hiatry ny ela. Raha mikasika ny fankanahan-keriny kosa indray dia efa eo ampanenjehana ireo jiolahy ihany koa ny avy amin'ny zandarmariam-pirenena amin'izao. Raha tsy haivona dia ny farany herinandro lasa teo indray no nisy trangana fankanahan-keriny ny teratany karana iray teto Antananarivo. Maro zandarma naparitaka any amin'izay faritra rehetra ahenona fa mety misy an'ireo jiolahy eo maromaro ny toerana re fa tsy misy mihitsy zany no hoe maromaro ny toerana re hoe misy mandamofana izy ireo ka tsy maintsy atao zany fikarohana mikasika an'ireny sy ny savahao amin'ireny toerana reny hatreto aloha zany mbola tsy nanao satria misy équipe maromaro nareo zany tsy misy réseau koa amin'ny téléphone fa tsy afantarana ny fa ny anana fanantenana zany dia mety misy ihany ny fantatrana azy. Manoloan'ireo araka izany dia manao antsoavy ny olom-pirenena rehetra ny mpitandro ny filaminana mba hampandre azy ireo raha manam-baovao ambitaina mikasika izay tsy fandriampahalemana eto Madagasikara izay. Vokatra iray avy any amin'ny faritra Amboasary Atsimo iny sisary no kirakirainy izao alina izao dia feno tanteraka ireo vokatra avy any anivon'ny SRMV tonga eny amin'ny Seny. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray ary isika. Nanatanteraka lobary andasy androany ny fiarahamonim-pirenena manoloana ny fanatanterahana ny tetikasa isaky ny commune izay vatsian'ny Banque mondiale na vola. Natao izao lobary andasy izao mba hanarahamaso ny fampiasana ny vola tonga eny amin'ny commune. Tamin'ity fanarahamaso voalohany ity dia azo lazaina fa tanteraka avokoa ny fampiasana ny vola novatsian'ny Banque mondiale tamin'ny commune 7,7 manerana ny Madagasikara. Fanampanazavana aretin'ny Jessica Miray. Vola manodidina ny 5.0 tapitrisa ariary isaky ny commune no vatsian'ny Banque mondiale vola isan-taona. Ka commune 7,7 manerana ny Madagasikara no mahazo izay fanampiana izay. Miankina amin'ny laharam-pahamehana isaky ny commune no ampiasaina ny vola. Eo ny fanamboaran-dalana, ny sekoly ary ny birao mpanjakana. Satria nisy commune 7,7 teo eo nahazo an'ilay vola 15 millions d'ariary na 5.0 tapitrisa ariary anateterahana tetikasa eo anivon'ny commune, mety hoe fanaovana birao, mety hoe fanaovana sekoly, mety hoe fanaovana ranosotra. Azo lazaina zany rolo tamin'ilay dingana voalohany ity fa betsaka tamin'ireo tetikasika izay ny vinavinaina sy ny vatsiana vola ny mena vola tao anatin'ilay PSP izay mondiale no tanteraka eo andalam-panaovana azy zany ampavitana azy ireo commune izay ny vatsiana vola. Mba ho fanarahamaso ity famatsim-bola avy amin'ny Banque mondiale ity araka izany dia nisy androany ny lobary andasy izay no tanterahin'ny fiarahamonim-pirenena. Raha nitatitra azo tamin'ity hetsika voalohany ity dia tonga teny amin'ny commune tokoa ny fanampiana ary nampiasaina tamin'ny laharam-pahamehana ny vola. Nahavita lalana pavé ny any amin'ny distrika ny Avaradrano ary nahavita biraon'ny commune kosa ny any amin'ny faritra Menabe tamin'ny alalan'ity famatsim-bola avy amin'ny Banque mondiale ity hatrany. Ny atelier tandroany zany asa tandroany dia kalazan'ny lobary andasy ifanazavana ny fomba fanantanterahana mangarahara sy ny tamberina andraikitra amin'ireo tetikasa izay tanterahan'ny commune eny fotony sy tanterahany ihany koa ireo sekoly ambaratonga fototra amin'ilay fandaharana asa eny fotony miaraka amin'ny fefi zany. Dia nisy fanadihadiana moa zany nataon'ny firaisamonim-pirenena ao mihetsika roy avy amin'ilay fanampiany PSP izay vatsian'ny banque iraisam-pirenena vola moa amin'ny hoe ahoana ny fiatraikany sy ny fanatanterahana an'ireny tetikasa ireny eny amin'ny commune izay nahazo sitraka.
dia ny andraikitry ny olom-pirenena sy ny fahaisamon'om-pirenena zany dia ny manao fanjoina hoe tanteraka tsara ve reny tetikasa zay tokony natao reny ary misy tamberina andraikitra sy mangarahara ve tamin'ny fanatanterahana n'ilay tetikasa zay tokony natao eny fotony. Tsy hijanona eo anefa ity fanaraha-masony vola avatsian'ny banky mondiale ity fa itoy-hatrany mba ho tonga ny fotony tokoa ny fanampiana. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa ary nodehana katonantsika ny vaovao amin'ity androany ity. Efa manomboka maro amin'izao fotoana ny tanora malagasy no liana amin'ny filatsahana an-tsitrapo. Efa misy ihany koa ny fikambanana tanora malagasy vao avy navita fianarana mivondrona ampianatra ankizy an-tsitrapo amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana. Olana ho azy ireo amin'izao kosa ny lafin'ny famatsiana satria mbola ireo tanora ireo avokoa no miantoka ny lany rehetra amin'ny fanatanterahana ity tetikasa fampianarana ankizy an-tsitrapo ity. Fanampanazavana. Ho fitondrana anjara biriky ho an'ny firenena fa indrindra ny fahitana fa misy ny lesoka eo amin'ny fampianarana amin'izao no nahatonga ny hevitra itsiry anangana fikambanana iraisan'ny tanora rehetra vao avy navita fianarana ilatsaka an-tsitrapo ampianatra zaza sy tanora amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana. Fikambanana tanora malagasy ny THM na Teach for Madagascar. Tanora vao navita fianarana tamin'ny anjerimanontolo no mivondrona ao anatiny. Tany amin'ny taona 2012 no nanomboan'ny tetikasa. Amin'izao efa mahery ny 900 no mpilatsaka an-tsitrapo ao anatin'ny fikambanana THM. La Teach for Madagascar, c'est une association qui œuvrait pour l'amélioration au niveau de l'éducation de Madagascar. On a existé depuis 2014. C'est un projet qui est cool project, Santacha project, Tsar et Fakan. Zaroron, dans nos têtes casses, ils étaient au nombre de 15. Dans la bouche des têtes casses, on a notre mission de Zara politique à Matsumenet. C'est une femme, c'est une liste, dans notre budget des TTK, c'était ça propre financement. Et au fur et à mesure, on y a ça comme dit Tchaké, c'est des nasapetaka kukundu, la tsakanti chapu, de la samburamura kuku, des nouvelles fatokuni expérience des faen, on fait là. Anatanteraka etsika fitadiavam-bola ny THM amin'ny fahatelopolo ny volana Novambra izao ka hatramin'ny fahafito ny volana Desambra. Etsika izay anaovana fampirantiana azo Noely ka isy ny lavanty amin'ny faran'ny fampirantiana. Ny vola azo amin'izany dia anohanana ilay etsika ny Teach for Madagascar antsoina hoe Street Project. Fanomezana sakafo ankizy 5 ka hatramin'ny 20 taona eny amin'ny lalana no tena iompana ny tetikasa. Mais le projet c'est le Santacha Street Project. Ça nous est le Street Project, c'est prendre en charge les acquis et l'andalabé et c'est à tout dire ça n'a que malheureusement 4 amis après l'arnais et 60 licences à roi sont des savoirs alphabétisation, des éducation, des règles d'hygiène, des connaissances pratiques afin de remettre à ce niveau et les événements si tu fais un pin les dédicaces ça les questions de pénarana des jeunes ça va être ma fille bien acheté ça tout gagné ti exposition alternative spread de light c'est vous là en niveau à tout canal ou un street project afin de soutenir les programmes d'alimentation en savo ça veut am sosa c'est mais ça quand ça coûte quoi s'il y a autant quoi qui soit centre tsara hatrany mampatia fa hatramin'izao dia ny tsy fisian'ny famatsim-bola no olana goavana atria ny fikambanana fa mbola ny volan'ireto mpilatsaka an-tsitrapo ireto madiodio no ampiasaina. Mandidina ny vaovaon'ny fifidianana kosa dia tsy mbola nisy na iray aza tamin'ireo kandida no tonga teny amin'ny CENI hanao ny fampitanana ny confrontation raha toka omaly no anaovan'ity vaomera ity ny antso avo na dia efa eny ampelatana ny HCC kosa aza ny voka-pifidianana dia mbola azon'ireo kandida atao ny mitondra pirofo ary manao ny fanamarinana rehetra ihany koa momba ny voka-pifidianana. Entsakilan'izay nitondran'ny CENI fanazavana ihany koa ny mikasika ilay voka-pifidianana nivoaka tany amin'ny faritry Fianarantsoa iny izay navoaka ny kandida iray fanazahoany Vatobetsaka. Nilaza ny teo anivon'ny CENI fa tsy mitovy velively amin'ny fitanana an-tsoratra voarain'izy ireo izany fa noforoporonina fotsiny. Andeha raha antsika ny fanampanazavana entin'ny filohan'ny CENI Ery Rakotomanana. Fa dia amafisinay zany fa ny voalohany indrindra aloha zany dia tsy mitovy amin'ny taratasy tonga ty ampelantananay iny taratasy nivoaka ny amin'ny gazety iny zay zany tiana soritana mafy be zay zavatra hoe taratasy anankiroa tsy mitovy le izy
fa ny tonga aty aminay zavatra hafa dia rehefa avy eo a lay zavatra tonga taty aminay nisy ihany koa ny tsy fahatombanany zany a fa nitsina le izy a dia ny validena ka tsy ny zavatra mivoaka any amin'ny gazety iny zany a no misoratra mivoaka mpifidianany seni fa zavatra efa valide zavatra hafa mihitsy hatreto aloha zany tsy dia tena nahity zay hoe izy ny tena hoe vonona tena hoe nanao an'izay confrontation zay mazava zany a fa dia angambany a zay moa zany vonona foana na lasa any amin'ny fitsarana avombany lalam-panorenana ary ange ny dossier rehetrarehetra ny seniany eto foana miaraka amin'ny dossier rehetrarehetra eto ampelatana ny vonona foana ny ampiseho hoe reto ny dossier eto ampelantananay entina namariana ny trangan-javatra rehetrarehetra fa ho fampiroboroboana sy ho fanandratana ireo orinasa malagasy dia ho tanterahana mandritry ny 5 andro eto amintsika ny vitrine de l'industrie et du secteur privé andia ny faharoa etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely no anatanterahana izany mikarakara izao hetsika izao moa ny ministeran'ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ny fikambanany mpiasan'ny industrie fanampanazavana. Ity zany no deuxième édition ny vitrine de l'industrie et du secteur privé. Ao anatin'izy io zany no ahitana ny PME, ny PMI, ny start-up sy ny coopérative ary eo ataontsika hoe orinasa efa goavana zany eo anatin'ny fandraharahana. Ao anatin'io zany misy ny atsotsika hoe varotra fampiratiana, misy fampisehoana maromaro ao misy ihany koa ny fanandramana ireo vokatra avy amin'ireo orinasa zany sy ireo ataontsika hoe coopérative na start-up zay misy eto Madagasikara ary izy io moa zany dia fampisehoana ireo orinasa amin'ny maha hoe vitrine azy na fitaratra moa ny filaza azy eto Madagasikara dia ireo vokatra rehetrarehetra zay vokarina eo zany dia hoentiny eo avokoa ary isy ny ataontsika hoe andratsiro zany amin'ireo vokatra ireo zay ho atao amin'io mandritra ny 5 andro izy io manomboka ny 20 ny volana Novambra hatramin'ny 24 ny volana Novambra. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao amin'izao alina izao ankasitrahana tompoko lasy tompoko vavy ny fanarahana izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny rapitso toy izao indray veloma tompoko.